Sandrina Ranjakavola iraha iny tompo iteny amin'ny fiangonany mamarana zao volana febroary nananganantsika ejekema no hevitra hoe efa mbola manona lo hevitra ny efijekema janoary hoe manapaka amin'ny fahefany nifidy ny Hébreu toko voalohany mba hitondrana ny afatry ny tompo mba ho hitanareo eo fa nofameny tsara reo felokipo reo ozy ny namana tany am-pianarana miara-mamaky miperikiopa tsiny hoe inona ny idiran'ny abokana amin'ity andro ity satria resaka boka na ny Levitikosy na ny Matio ny abokana ny resahanao mamaky ny Hébreu ianao sisy idirana zany mihitsy de nefa ny Hébreu mitoriny mazava tsara ny taratasy ho an'ny Hébreu fa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny fomba samihafa sy tamin'ny fotoana samihafa ireo mpaminaniny nandreny Levitikosy sika miresaka ny abokana ny Levitikosy ary tsy hoe izy tsy nipisoro natao fa zay nandidin'Andriamanitra ny Mosesy zao atao nampitenen'Andriamanitra nasain'Andriamanitra nanao ny sitrapony reo mpanomponireo retsika sy mahatalamina atsika ria ny fomba natao mba atongavan'ny olo anankiray boka ho madio fa tamin'izao andro farany zao no nampitenenana iny zanan'lahy tokana tamin'ny fomba hafa boka nanatona ny tompo tany Matio toko 9 vakitsika teo tsisy zany resaka hoe mandeha makavorona anakiroa de manotonga isopa de voninany anakiray de atao anaty rano nalaina tany amin'ny rano mbola mandeha ohatrany tsaroko eto zany hoe rano mahery ny gasy tsisy an'izany tamin'ny andron'ny Jesoa fa azonareo zany rano mahery tsy mahay an'izany satria efa any amin'ny dokotera dolo no mandeha tsy ray minitra hanao famoran'izany zany taolo malagasy de nentina tany andreny rano tany rano mbola mandeha fa tsy te rano maty ohatran'io rano tsy manitra io biorika io nitondrano ny zanakao fa rano mbola mandeha mitorina ary tsy mbola nodikaimorona anika tsy miposaka ny masoandro mbola matory dolo ny vorona de makany ny olona mandeha maka rano iny ataony hoe rano mahery iny no anasana ny tanan'ilay mpikarakara ny zazakely anasana ny ferin'ilay zazakely iny rano mbola tsy mikasina tsy nodikaimborona iny rano mahery ny anaran'iny ny teny amin'ny malagasy papitra n'ilay minitra fa ny any Jesoa nanatona azy ilay boka nanontany azy hoe raha mety ianao tompoko de mahadio ahy tsotra kely vateny Jesoa hoe mety aho madiova ianao de nadio tamin'ny abokany miaraka tamin'izay lehilahy fomba hafa iasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany ary mahamety ny miverina kely any amin'ny fanazavan'ny soratra masina mba hahafahatsika mahazo tsara zany fomba fiasan'Andriamanitra zany nanao ahoana nga no nahafahatsika nahazo le tenin'Andriamanitra reo mivakitsika atao amin'ny Petera 2:1 iverenatsika vetivety tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Petera 2:1 tsy vakina hatrany amin'ny 9:9 nalaitsika ho sitrapon'Andriamanitra teo fa ary amin'ny 9:20 monja dia afaka mahazo azy
Petera faharotoko voalohany andininy fa roapolo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay mitondran'ny fanahy masina azy. Raha manoratra ny soratra masina reo zany ireo mpaminany, ireo mpanompon'Andriamanitra hatramin'reto apôstôly, dia tsy avy tamin'ny sitrapony akory, tsy tamin'ny fahaizana mampahalalany akory, fa mba heveny kely zany faolaza amin'ny taratasy any Hébreu zany hoe tamin'ny fotoana samihafa. Raha i Mosesy nanoratra ny lalàna Genesis hatramin'ny Deutéronomie amin'ny kajikajin'ny mpanao dinika ny soratra masina amin'ny fanisahataona tany aloha fa tsy taonany Grégoire io dia tany hoany amin'ny 4 arivo taona tany alohan'i Jesosy Kristy nanoratany Mosesy miteny tamin'ny fotoana samihafa namitenen'Andriamanitra ny mpanompony. I Jesosy rehefa mandinika ny soratra masina, mianatra ny soratra masina ito zay dia novakinay taon'ireo fikarohana natao fa io Matthieu io reo filazantsara sy teny soratra masina teo amin'ny taona testamenta vaovao dia efa 100 taona taty aorianany Malakia no nahazoana azy. Fa rehefa miteny reo, rehefa manambara momba an'Andriamanitra ireo, ny mahagaga dia izao mitovy hevitra izy rehetra, ka tsy avy tamin'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, tsy avy tamin'ny sitrapon'ny olona mitenenany fa araka ny nitondrany ny fanahy masina azy hoy nafinaritra rehefa mba tafaraka tsara ny tolombavaka ataon'ny mpamaky teny zanako sy ny efa nampianariko teto nandrisy ny vanim-potoana hoe aza atao eo rehefa mivavaka ianareo. Tompo mangataka ny fanahinao zahay mba hamenoanao ny mpanomponao mba tsy ilazany afa-tsy zay sitraky ny fonao irery ihany. Voafetra sy voafatotra zany ny olona iteny io, tsy afaka miteny na inona fa tsy zay sitraka Andriamanitra irery ihany. Eo enareo tena zany tsy pasteny fa hevery tsara ny toetoetry zany Mosesy zany mamaky ny Deutéronomie 3:4 ianao ny toetoetry zany Mosesy zany tsy misy tahaka zany. Dia ho aty amin'ny filazantsara ianao amantatra ny toetoetry Petera, olona tsy mitovy, olona samy hafa mihitsy, fa araka ny maizy azy any Mosesy personnalité no nitenenany ny hevitra tsy miaro, fa ny fomba nilazany azy nanana ny méthode hafa nilazany azy. Dia vakio ny taratasy Mosesy rehetra lalàna zany araka ny toetoetry Petera, personnalité ny Petera, izy le taitaitra iny, dia vakio ny taratasy ny Petera, ny hevitra be iraisany, fa ny fomba nilazany azy samy hafa. Verina kely ao tahaka ny nampitenenan'Andriamanitra amin'ny dada ara-piamanaka ho aminareo agneny fahasoavan'Andriamanitra anaka zao no tenin'ny Tompo. Fa tonga ranjaka vola ny vazavaza ohatry n'inona, samy manana ny personnalité, fa ny fototra dia iray ihany, ampiaonanao amin'i Jesosy Kristy. Tariny fanamasina ny mpanompony hanambara an'izany, mitondra an'izany, ampianatra an'izany fiaonana amin'i Jesosy Kristy zany amin'ny fomba samihafa, amin'ny fiteny samihafa.
tamin'ny fotoana samihafa. Raha tahaka zao tenena ny dadarabe manahaka ny texte anankiray tamin'ny enonao azy faizany, aza terenao hiteny an'izany a, zany ny tenenany azy tamin'ny personnalité, fa zao ny tenenako azy ny personnalité azy fototra raisina, zay foto-kevitra ny raisina, fa tsy mandika, tsy miolaka, tsy miala amin'izay hevitry ny fanahy masina akory. Ireny mpanompon'Andriamanitra reny hatrany amin'ny Mosesy, hatrany amin'ny ireo mpaminany maro samihafa, aty amin'ny andron'i Jesosy. Ndao mba ny raha manajerena zay nilazahany soratra masina azy. Matio 5. Matio 5 ny andiny fa iraika amby roapolo. Raika amby roapolo, roa amby roapolo, fito amby roapolo, valo amby roapolo, raika amby telopolo, roa amby telopolo, telo amby telopolo, efatra amby telopolo, valo amby telopolo, sivy amby telopolo, telo amby efapolo, efatra amby efapolo. Fa ny andininy fa raika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ihany no vakiko aminao dia ianao mamaky andreo andany sisa tavelo reo. Hoy Jesosy, Matio 5 fa raika amby roapolo, efa renareo fa voalaza tamin'ny Paolo hoe aza mamon'olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho elona amin'ny fitsarana. Diny faharoa amby roapolo, fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra ny raha lany dia mendrika ho elona amin'ny fitsarana. Zao no lazaina tamin'ny Paolo, fa izaho kosa milaza aminareo tahaka izao. Dia soraty a dia amin'izay no mamaky azy any an-trano 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39 fa 43, 44. Toko fa 5 amin'ny Matio hitanao daholo zany a. Tsy tadiditra zany paster, tsy araka zany paster, jereo fotsiny dia hitanao ao a. Efa renareo fa hoy Jesosy, izaho kosa milaza aminareo hoe efa voalaza taminareo fa izaho kosa milaza aminareo hoe hoy Jesosy. Zany hoe raha niteny tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny mpaminany, raha niteny tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra Mosesy, fomba hafa ny tenenany azy. Fa izy Jesosy miteny, zaho kosa milaza azy aminao hoe miova zany. Ary rehefa hamaky ny Matio 7, safady atao eo any vetivety, Matio 7 ny andininy fahavalo amby roapolo, sivy amby roapolo ianao mbola anatin'ny toriteny teo an-tenivohitra daholo reo 28, 29. Matio 7. Ary ny efa vitan'i Jesosy zany teny zany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy. Ny mpanoradalàna manko namerina ny tenin'ny Mosesy, ohatra manao bloky, perroquet. Fa i Jesosy nampianatra toy ny manana fahefana. Ary zany naraisana an'io Hébreu toko voalohany io, Jesosy miteny amin'ny fahefana. Lo hevitsika fijikema hoe manapaka amin'ny fahefana ny tompo. Raha nampianatra Mosesy, miteny Mosesy, laza tamin'ny olona, misy ny habokana. Io ny exemple andraisina momba ny habokana. Ataovy an'izao, ataovy an'izao, ataovy an'izao, lava dia lava ny fomba noentina manasitrana manadio ny boka. Any an'i Jesosy mety aho madiova ianao, manapaka amin'ny fahefana mitombo. Ny mahagaga zavatra raha sosonotra zao no mandeha ao an-tsain'ny olona momba n'izany hoe tenin'Andriamanitra. Ny sosona voalohany mbola be dia be, na isika zao azy mbola be dia be. Any amin'ny lalàn'ny Mosesy no anorenanao fiainanao.
dia iteny ianao isosina faharoa ampianarany olondiso atsy tsy ilaina tsony zany lalàny Mosesy zany samy diso reo manorona ny fiainanao amin'ny teny sy ny fampianarany Mosesy ny lalàna azy zany namakiko tamin'ny Katoko ho an'izay tsy natrasany Katoko Matthieu 7:10 dia nivolagna hatramin'ny fahavalo teo Mosesy dizako teo Elie i Mosesy ny lalàna Elie reo teny ny mpaminany fa tsy ireo hoy Andriamanitra ity ny zanako zay sitrako izy no henoy i Jesosy rehefa mampianatra zao lazay Mosesy zao lazay mpaminany fa izaho kosa milaza aminareo hoe izy no henoy dia fomba nilazako azy nanakarako zany zavatra saro-patarina rehetra zany raha misy teny raha misy fampianarana raha misy asa hitanao amin'ny soratra masina tsy takatrao indrindrandrindra fa ny testamenta taloha mpaminany sy ny lalàna tsy takatrao hinary ny dikan'izany dia jereo ny nampianarany Jesosy an'iny jereo ny miainany Jesosy an'iny dia hitanao hoe haide ao amin'ny Jesosy ny fanazavana ny lalàna sy ny mpaminany izy Jesosy tompo no fahatanterahan'ny lalàna zay takiny lalàna rehetra ataontsika ho any amin'ny Romana 9 hita koa manodila tsofiny ianao fa tsy mahazo minina fampianatra mijery anao fa aza matahotra fantatro zany miainy be mitsina hozy ianao hoe fa inony zany ngeda be fotsiny masonao mijery ahy fa tsisy zavatra azonao mihitsy Romana 9 indrindro voalohany hatramin'ny fahatelo ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinayna nahafakay tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana fa zay tsy hainy lalàna satria nofony nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofony ny hevitra dia zao hoe tsy mahatanteraka zay takiny lalàna ianao ka tsy natao hiezaka ho amin'izany tsony ianao dia hitandrina dia mitandrina iarakaraka ny hitandremanao mampibolisatra anao marina zany sa tsy marina fa naniraka ny zanany izy io Jesosy Andriamanitra dia io zanany io no naka tao amin'ny nofony aloha mety tao amin'ny nofony aloha lay mitambesatra sy manameloka ary mamatotra atsika ny ota dia novonoiny tao amin'ny nofony izany ota izany mety niombo teo amin'ny azo fijaliana maty lay nofo ota dia ho ianao zany zao hoe iazy maty fa niambona velona be tsia ary zany mitoerany finoana zany no hoe milaila ianarantsika isoratra maso zany mitoerany finoana mino dia toy ny mitsofoka amin'ny tenan'ny Kristy aho ka tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatika tsy zaho tsony no miezaka mitandrina ny lalàna fa i Kristy ilay velona atao anatika ato la efa nombo tamin'ny azo fijaliana nitondra ny otako rehetra maty teo amin'ny azo fijaliana no velona atao anatiko ato dia zao no lalànao fa marina ny fiainanao zany vao manota ianao zany hoe mangalatra ny stylo ny namanao mangalatra ny telefônina ny namanao mangalatra ny laclé ny tômobile ny namanao tahaka nataony anakiray tatsy mangalatra ny globe ny fiaran'ny namanao asa natonga mivavakato ny zalahy iny dia raha zanak'Andriamanitra efa mitafy amin'ny Kristy efa velona anatinao Kristy amin'iny ianao nanao le zavatra iny no miteny aminao le fanainaina Romana 9
miteny aminao rehefa nana ianao hoe tsy mety io ajanony io raha efa lasa anao izy ajanona iany de lasa so hitany sasany lasa satria tereny rehefa nanaina hiala am'izany ota izany ianao tsy anao miezaka fa rehefa nan'Andriamanitra atao anatinao no na mehery ianao nandrisy anao zany ota izany tsy hoe tsy manota akory ny kristianina fa isaky misy diso ataony de taon'ny fanahinayna atsiary tena ho nanota izy am'izany de tonga amy teny jauna hainareo tsy anjery loatra hoe raha mieky fahotantsika isika de mahatoky sy marina de mandraka mamelany fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana le manota ianao amin'ny fotoana anankiray fa tonga miekeliky anao de mahazo famelan-keloko zay tiany jauna rehefa mamaky taratasy ho any jauna anao hoe teraka Andriamanitra dia tsy manota de tsy manota tiany lazaina tsy manaiky toetra ao amin'ny ota fa vao manota izy de mibebaka tsy matafandromandro mihitsy tovitovy le taolo malagasy hoe aleo ny enjeniny ombo masika toy zay enjeniny eritreritra matsiaro fananota azany fomba fiasan'Andriamanitra tatia miandro farany ary am'izao andro farany zao hoy ny Hebreo toko voalohany no nampitenenan'Andriamanitra ny zanany Jesosy Kristy zany ao apotsika ao ary manapaka amin'ny fahefana izy amin'ny alalan'ny teniny manome toetra vaovao anao tonga olona vaovao ianao vokatry tenin'i Jesosy io arakaraky ny itiavanao miainy ny tenin'i Jesosy arakaraky ny aretanao miainy ny tenin'i Jesosy fa tsy hoe efa reko zany vo miteny paster efa haiko zany de tsy mazoto miaina anao de tsisy akony aminao mihitsy io zavatra lazaiko mampivazavaza io fa raha miaina anao de ho marina aminao lelazany apôstôly Paoly any amin'ny Romanina toko 10:7-10 hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy arakaraky ny azotonao itiavanao miainy toriteny mahazo finoana ianao de afaka mankatoza ny ten'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao zay le hira 10 fanampin'ny 10 voa niraitsika teo hoe le fankatoavako an'Andriamanitro avy amin'ny fiainonao avy amin'ny faharetanao miaino avy amin'ny fitiavanao miaino io ten'Andriamanitra io no atongavanao am'izany ery mankato an'Andriamanitra izany fa tsy fahendrenao akory zany raha ny miendry mihitsy mankato ten'Andriamanitra tsy avy aminao zany fa avy amin'ilay fanan'Andriamanitra miasa ao amponao ao manome hery ianao ahafahanao mandresy zany filonana tamin'ny fahotana izany enga izy tompo hamolavola ny fonao ny sainao ny fanahinao amin'ny alalan'ny fanahiny amin'ny fihainoanao ny teniny mandrakariva amin'ny fahazotonao miaino ny teniny mandrakariva amin'ny fitiavanao mamakika mandray ny teny ho anao mandrakariva enga ny fanahiny tompo enga izy Andriamanitra hamolavola anao mba ho olona iasan'ny fahefan'Andriamanitra ka mahazo fiainanao vaovao ianao fa izany indrindra no kasain'Andriamanitra atao aminao hoy ilay antitra amaranako ny toriteny tsy de hoe le fampianarany 10 minitra akory hoe ny masoko iny aminao iny anaka ny masoko iny aminao iny so de eritreretinao fa po maso fotsiny am'izao ao tsy nino mihitsy ty antitra anankiray fanazavako zany hoe rehefa mazoto miaino mandray ny teny tompo tena tianao miaino ny toriteny de miasa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra de miova ny fiainanao de hoy le antitra dehibe ny antitra hitako eto manao zao tanako de mahisa anao any amin'ny 3 mianaka mianadahy zareo fa be dehibe koa any antitra ny anatiny any fa le hitako reto ny voisako teo hoe
aiza koa pasitera zao fahateraka sao ve dia mbola olom-baovao manahoana koa efa atoizako am'izao foana aiky ny ay izy zany tsy mihitsony ambola ho tonga olom-baovao satria efa antitra diso zany diso zany efa nitantaraiky anareo na aveo mpitantaraina aminareo ny lay antitra namanay tany atsirana tany tao amintsika matsiranana efa lahy antitra mihoatra ny 70 taona tsy entinay mandeha manao tafika masina tsony fa miofana miaraka aminay aminao tafika masina Mandragaliva fa zany le ran'Andriamanitra zany teraka takarany zany vity zany zanatany tonga kristianina zany any amin'ny faritra mandehany anao fiangonana ngezangeza rehetra any amin'ny faritany any fa ola vety dolo no mikamaroany fa ny zanatany rehefa tena nandray ny tenin'ny tompo talanjona mihitsy zay olo lehibe zany fa zany tena tia ny tenin'Andriamanitra zany lehilahy lehibe zany gaga be zay mpiakarin'ny pastera satria fataky pastera io fahazotono sy fanoratenany io miala tany am'izay fampotsampona takarana rehetra tany izy dia anjarany Iabarano misy anarany teneniny eo maky amintsika ny soratra masina dia trangana ry izy sokafa baibolinao tsy hoe sokafy sokafa baibolinao vaketsika aby Levitikosy firy io tsy hainy zany 4 zany Levitikosy 14 alaitsika numéro 1 andiny voalohany zany izy mihitsy isy baiboly an-tanany ianao mamaky izy manino tsy anjery ary tsisy diso mitsaratra amin'ny virgule mitsaratra amin'ny point virgule mitsaratra amin'ny point findra liny ahoana ny atsiarovany rangahy izy olo lefa lehibe nareo antitra mankoa za tsy tratra zany fa nareo antitra milaza hoe tsisy mémoire tsony nge pastere vakio io soratra masiny fa mamerina ny mémoire anao io tompo nataony aba tsenjery Genesiny Leviticus nataony tsenjery ny Hébreu nataony tsenjery matio ianao migaga eo mba hafa mihitsy ny lehilahy dia rehefa akekezinao izy tena niovavao io olo efa ho efa olo lehibe tena tonga olom-baovao izy ka za mieritreritra ianao hoe dia hivavaka ty am-piangonana efa lehibe dia hoe tena zafikeliko mandeha mivavaka zany fotsiny atokovanao aty tena manana finoana mihitsy aho fa raha miainy teny tompo ianao hain'Andriamanitra ovana tonga olom-baovao ianao dia izy ny sasany zany zany anareo antitra fa za mahafantatra des jeunes de mon âge mitovitovy taona amiko fotsiny izy efa tsy mihaino ahy izay hain'io haiko e dia tsy mihaino ahy zokizoky kely fotsiny izy amin'ny taona dia ozy izy inona koa mba hain'io dia tsy mihaino izy jeune ohatra ahy zany tsy mihaino hanika olona mameno fiangonana tsy mety miova fo no hita ty fa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny andro samihafa tamin'ny fomba samihafa ny mpaminany amin'izao andro faran'izao kosa nampitenenany ny zanany ilay nitondroiny mazava tsara malalany sady sitrany izy no ianoy hoy ny soratra masina nampitondrainy azy any afatry zany ho anao ny hainoa tsara ianareo tandremo ny fihainoanao mba azo fiainana ianao tonga olom-baovao ianao na antitra ianao na tanora mba azo zany fiovapo amin'ny fiainanao zany fa tsy hoe tonga taty nameno trano
dia sosotry dia la hiantitra le anankiray nytenenako le hoe lany tatrito ny volanao no atao rakitra anivanao tsy nazy tsy niova fo akory fa rehefa tonga ty miaina ity no zanako malalako se sitrako izy no miaina fa tsy milalao tsy miresaka asa na mbola mandeha zay ny FB any ambadibadika any za mitoriteny izy koa mitory FB asa na mbola mandeha za eo mpitorinteny mody manoratra izy ka izy zavatra soratany eo zavakafa tsy le zavatra lazay koa ty zavakafa mihitsy dia vita le soratra ataony anaty valoky dia miravy izy aveo atolony le olona dia mamarika le olona rehefa aveo zavatra ny tantarainy zany tantarainy laniko zany mato fantatro a tsy ho izy nomeny ranona soratany tao am-piangonana daty androany fa tsiko le soratra tsisy fanaisany am'izay toriteny kiana fitenenany ratsy inona tsy lazainao anatin'le taratasy ao a izy tonga ty io a ny rano devoly andenao an'izany fa raha vory ny zanak'Andriamanitra dia mba tonga koa ny devoly minao fa tsy ianao zany fa ianao tonga teo a dia anina iaino any Jesoa amen